Ry havana, ho ampitombona ao aminareo hatrany iny ny fahasoavan'ny Tompo Jesoa. Amina. Misaotra anao izay Tompo Ray an'izy any an-danitra, fa omaly dia afaka nanompo anao tany amin'ny fiangonana tahaka an'ireo kristianina marobe. Ary misaotra anao izay amin'izao fiandohan'ny herinandro izao, satria manantena hatrany izay ny fitiavanao, ny indraponao, ny fahasoavanao dia arotsaka ao. Omenao anay manontolo izany Tompo, ho voninahitry Jesosy Kristy, fa tsy noho ny aminay olombelona misy. Koa dia apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Misaotra ny Tompo isika ry havana, fa nandritra an'izay herinandro maromaro izay dia afaka mifampizara tetony amin'ireo mikasika ny toe-panahy an'Andriamanitra. Dia nojerentsika tamin'izany ny hoe ho fiainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mino izay ry havana fa nahasoa ny fiainantsika ireny. Misaotra azy ihany koa isika satria amin'ity herinandro ity no farana ny fandiniantsika an'io lohahevitra io, hiaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Araka izany ary ry havana dia andeo sady hamitina antsika no hijery koa ny fampiasana an'io voambolana io rehefa tafiditra any anatin'ny andinin-tsoratra masina any izy. Averiko tamin'ny hatramin'izay tsika dia nijery ny amin'ny heviny hoe ahoana ary izany ny ainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa izao indray isika izany sady hamitina no hijery dia hoe io izy rehefa tafiditra ilay teny ao anatin'ilay andinin-tsoratra masina dia ahoana ny dikan'izany, ahoana ny hevitra izany. Tiana hatrany ary ny mampatsiahy fa dia Eusebia, izay izany ilay izy teny Grika izany. Io izany nadika an'ilay teny frantsay hoe piété, ary tonga dia natao amin'ilay teny malagasy hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Andika ame anareo an'ireto atao hoe tsara ho fantatra reto aloha. Voalohany satria tontolo Grika ilay izy dia aty amin'ny testameta vaovao no ahitantsika an'izany, ka ilay voambolana hoe Eusebia teo izany dia miverina 15 atao amin'ny testameta vaovao. Indray mandeha izy atao amin'ny asan'ny apôstôly izay ho jerentsika rehefa avy eo, fa ny tena ahitana anazy betsaka dia ao amin'ny epistily pastoraly, Timoty voalohany, Timoty faharoa ary Titosy. Miverina 80 izany teny izany. Ary ao amin'ny Petera faharoa izy dia miverina 4, dia feno izany ilay 5. Atao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:12 io izay ilay izy indray mandeha any dia ho jerentsika rehefa avy eo ry havana. Fa izao io tantara io dia tsy inona akory fa miresaka ny amin'ny Petera sy Jaona izay nandeha niakatra tao an-kianjan'ny tempoly tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro izao fotoana fivavahana io. Dia nisy lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny izany tao dia nanantena izy hoe mba homendry izy roa lahy ireo vola izany, fa niteny zareo izay tsy manana inona fa Jesosy Kristy, ka dia tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy no natsangana, dia nitsangana tokoa ity lehilahy malemy hatrany an-kibon-dreniny ity. Gaga ireo nahita sy nalalà satria sady ny atsambontsambotra izy no lasa koa janona teo amin'ny tempoly teo izany dia hita matetika teo. Dia teo no nahatonga ny Petera nanao an'ity asan'ny apôstôly toko 7:12 teo vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka hoe ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona amin'izany ianareo ary nahoana no mandinika anay ianareo? Toa herinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho afa-mandeha. Amen. Izay izany ilay asan'ny apôstôly toko 7:12 rehefa gaga ny olona hoe izany dia vitan'izy roa lahy Petera sy Jaona nanangana ny olona io nampitsangana azy, nampandeha azy izay efa nalemy hatrany an-kibon-dreniny. Ravako, eto izany ilay hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra dia nadika hoe hery. Ary io dia hotoviana fa na amin'ny baiboly masina katolika aza dia miteny koa hoe herinay, hery. Hery izany nandikana an'ilay amin'ny teny mivantana hoe Eusebia Grika io piété amin'ny teny frantsay. Fa izao ny diema dia tena namerina an'ilay izy,
le voasoratra mihitsy hoe fitiavam-bavaka, zay koa le nantokantsika anazy hatramin'izay ry havana. Noho izany zany dia hitantsika rehefa tafiditra tato anatin'ity andinin-tsoatra masina izy dia heverina ho herim-panahy. Heverin'ny olona koa zany fa ho herim-panahy miasa ao anatin'ny olona ka avy tany manao fahagagana. Zay koa zany ilay hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Nefa na manao ahoana dia nararoty ny petera io nampidirany, efa jerentsika ny toeany rehetra manomboka andiny 3 ambin'ny 4, 4 ambin'ny 10 sy manaraka, nararoty ny nampidirany nilazany ny amin'ny Jesoa. Jesoa fototra ilay fanasitrahana fa ny olombelona fitaovana ihany zany. Koa azontsika hoetretina koa zany ry havana fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia hery anankiray miasa ao amin'ny olona ka mahatonga azy hanana fifandraisana amin'Andriamanitra, amin'ny Jesoa Kristy, amin'ny fanahy masina. Izany fifandraisana izany no mitondra hery ka azahoany manao zany izay heverina hoe hanomezam-boninahitra ny tompo ry havana. Dia zay no antsika amin'ity an'ity fa dia mirary ianao izahay hanana herinandro mahafinaritra feno fiadanana miaraka amin'ny Jesoa Kristy amin'izao herinandro vaovao izao. Amen. Hivavaka ary sika. Tompo, omeo anay koa ny hery ahafahanay manao hatrany ny asanao ary hanomezam-boninahitra anao Jesoa Kristy, Tompo sy mpamonjy anay. Dia apetraka eo am-pelatananao araka ny fampiresahana teo sy ny fampizarana teo ireny izao herinandro vaovao diavinay izao. Ho herinandro irahanay aminao Tompo, ary herinandro koa ahafahanay hatrany manao ny asanao ka mijoro vavolombelona amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Dia amin'ny anaranao ary Tompo naovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.